Nampirany isan'ny olona marary ny coronavirus anio 9 Aprily. Araka ny tahatra nataon'ny professeur Olona mpitondra teny centre de commandement opérationnel Covid-19, 12 zany hatreto nisan'ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Nisy marary efatra ihany koa nefa sitrana araka ny voalazany ity tombon'andraikitra teo ity. Raha ny any Madagasikara dia 330 izany ireo sitrana. Mba hiatrehana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus dia manatanteraka fanadiovana ny eo anivon'ny aéroport Nanatanteraka sy ny eo anivon'ny Ravinala Airports. Izany dia natao mba hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ho hatrany ny tompon'andraikitra. Ahiana no mety hakaran'ny rano any amin'ny faritra Analanjirofo, nanambara mantsy ny eo amin'ny sampandrara-pamantatra ny TOETR'ANDRO fa noho ny rotsakoana izay ambony dia ambony any amin'ny faritry ny nosy iny no anton'izany. Mbola nijojo mantsy ny orana tany avaratry Tomasiny hatramin'ity alakamisy ity.